eo amin'ny taranja tsipika nety be volony Madagasikara ampetrany ny andiany fahafito amby efapolo amin'ny fiadiana ho tompon-dakeran-tany ao amin'ny taranja tsipika nety be. Fen'ny Madagasikara avokoa ny fepetranapetraky ny fédération iraisam-pirenena. Fanadihadiny Norbert Rakotomalala. Fen'ny fepetra rehetra ahafahan'ny Madagasikara mampetrany ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja tsipika nety be Andro Batou Claude Azema filohan'ny fédération iraisam-pirenena izay nitava tamin'ny mpanao gazety tamin'ity maraina ity tetsy amin'ny Carlton Nanosy. Moi je l'ai suivi semaine après semaine avec les échanges avec Alain, avec Jean-Luc, avec la fédération. Il me disait comment ça se passait, comment c'est avec les sponsors, comment c'est avec les politiques, surtout avec la francophonie, avec la ville, avec le gouvernement. Donc je n'ai pas été surpris en arrivant de montrer que tout allait à peu près bien. Il y a quelques problèmes, on a rencontré hier le ministre des Sports pour bien régler les affaires, on a l'appui total du gouvernement, la ville nous soutient aussi. Les terrains, je les ai qu'aperçus, mais je sais que le Palais des Sports est magnifique, ça va être une installation superbe. On va pouvoir y faire des innovations qu'on découvrir au fur et à mesure, on ne va pas tout vous dire tout de suite. Et je pense que ça va être un très très beau championnat et qui va marquer, et j'espère que ça va marquer l'histoire des boules et de la pétanque ainsi que celle de Madagascar. Firenena valo amby roapolo amin'ireo valo amby efapolo mpandray anjara no efa tonga eto Madagasikara tamin'ity androany ity. Niseho tamin'ny mpanao gazety tetsy amin'ny Carlton Nanosy ny ekipa pirenena frantsay izay tompon-daka farany ahitana ny Dylan Rosset, Bruno Boursicot, Philippe Chuchot, Henri voalohany zany voalohany fotoana dia filazana fa ambarana ny vahoaka fa rehefa mijery ny sipa sy ny hôtely ny mipetrahana ny mpandray anjara zany zay afa-po amin'ny fikarakarany firenena gasy ty zavatra ty ary efa tafarona tamin'ny ministre ny sport zay Malariva ary fanametoky izy amin'ireo zavatra mbola misy teto mbola tsy tavavoaka niezaka mafy izy anatanteraka an'izany mba tombandavana ny fikarakaranatsika. Raha ny fandaharam-potoana dia nalakamisy no anomboka ny faninanana ka ny tir de précision no anomboka izany. Ny zoma vao andeha ny fanitsarana isam-bondrona eo amin'ny triplety ny sabotsy kosa ny dingan'ny famaranana ary ny alahady no famaranana.